Mitondra ny arahaba feno atsika indray tompo klasy tompo vavy manaraka akaiky ty fandarina zany malaza ity. Taky mazatra moa zany ny alatsinainy, ny alarobia ary ny zoma no anarantsika izany fandarina izany. Ifantoka kokoa amin'ny lafiny toe-karena isika sy ny fomba famatsim-bola eto Madagasikara ary mikasika ny fahafahana mampiasa vola eto Madagasikara sy ny tontolo manodidina izany. Ny fandalinana izay nomantsika amin'izao alina izao. Ny antony manko dia niazakazaka tato ato tamin'ny vaovao rehetra izay hitantsika ny amin'ny faninjana ny anivon'ny samfinina raha ny taratasy miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy ny am'ireo orinasa misa telo izay anaovan'ity sampan-draharaha miadidy ny famotsim-bola ity na ny service de renseignement financier mahakasika indrindra ny famotsim-bola eto Madagasikara. Anaovana fanadihadiana zany orinasa izany ary mety ahazoana vokatra tsara eo amin'ny lafiny fampiasam-bola amin'ireo orinasa vaventy eto Madagasikara. Fa mbola ty sampana lehibe miady amin'ny famotsim-bola ity ihany koa no nanao ny fanazavana mikasika ny tatitra isan-taona fanaon'izy ireo ny amin'ny fisian'ny vola maloto mihodina eto Madagasikara manodidina ny 810 miliara d'ariary eo. Voatsela akory izay no nitondra ny fanazavana ihany koa momba ny fijerin'izy ireo amin'ireo vola miodikodina eto Madagasikara izay tokony ameno ny kitapo-bola mpanjakana ny teo anivon'ny CSI. Raha miresaka samfinina itsika, raha miresaka CSI dia misy ifandraisany amin'ny alalan'ny ady amin'ny kolikoly avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary atao anatin'ny herinandro vitsivitsy ihany koa dia nitsangana ny ARAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites na ny sampana lehibe anankiray manao ireo fanangonana sy fanagiazana ireo harena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izany. Tafiditra ao anatin'ny système anti-corruption avokoa zany rehetrarehetra izany ka miasa ireo sampana ireo. Heverina nefa fa tsy tongatonga ho azy ny asa izay manenjika orinasa lehibe tahaka itony ary ny amin'ny filazana fa misy vola marobe mihodana tsy tafiditra ny volam-panjakana sy misy vola maloto eto Madagasikara. Ireo rehetrarehetra ireo dia hijoron'ireo sampana izay miady amin'ny ady amin'ny kolikoly. Mba miresaka an'izany tsara ihany manamarika fa ny Bianco, ny PAC, ny samfinina, ny CSI sy ny ARAI. Ny fisian'ny kolikoly izay mahazo laka anatina firenena anankiray dia tsy mapetraka ny fanodinana ny tontolo ara-toe-karena ho an'ny tena izy ary mitarika fahabangan'ny ny volam-panjakana maro tokony hiditra ao anatin'izany kitapo-bola mpanjakana izany. Miteraka anton-javatra maro samihafa koa zany ka mety ilay firenena mihitsy no bankropotra sy mahantra satria misy vola tokony hiditra ara-dalàna, tokony hiasa ara-dalàna kanefa tsy tafiditra ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana. Ka na ny lafiny hetra iraisam-pirenena dia mahatsapa an'izany ny amin'ny hoe anisan'ny lesoka tsy mampandroso ny firenena iray eo anivon'ny fiskalité internationale dia ny fisiany zany endrika tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fomba fampidirana ny vola mpanjakana izany. Efa nametraka drafitra matipaika ny fanjakana teo aloha raha ohatra ka ny fanjakana Andriamatoa Marc-Ravalomanina no resahantsika mba ahafahana mametraka ny ady amin'ny kolikoly. Ireo manko dia anisan'ny napetraka ny fifanarahan'ny firenena mpiambana niaraka tamin'ny vondrona afrikanina, niaraka tamin'ny SADC ihany koa ary anisan'ny lanian'i Madagasikara tamin'ny taona 2013. Ny hoe ny edivana amin'izany kolikoly izany mba hahazoana fanjakana tsara tatana, fanjakana tandalàna ary hahazoana manao fampandrosoana izay tadiavin'ny tsena sy tadiavin'ny sehatra iraisam-pirenena ho ana firenena iray. Mazoto ny firenena miara-miasa amina firenena iray rehefa tafapetraka izany ady amin'ny kolikoly izany. Mazoto ny mpamatsy vola ho tonga ny amina firenena iray rehefa tafapetraka ihany koa ireo lalàna samihafa izay tsy vitany hoe hiady amin'ny kolikoly fa ametraka ny fahazoana antoka mazava eo amin'ny fomba fampiasam-bola sy ireo fivezivezen'ny vola amina firenena samihafa sy ny orinasa sy ny firenena izay miara-miasa amin'izany
sehatra izany ary ny mpiasa ao anatiny. Napetraka izany tamin'ny fanjakana teo aloha mba hahazoana tsara amin'ilay tontolo ara-toekarena mirindra, environnement des affaires hoy ny fitenenana azy, mba hahazoana ihany koa fitoniany ny fanaovan-draharaha, ka na ny fanjakana na ny mpampiasa vola na ireo mpamatsy vola de samy mahazo antoka ao anatin'izany tontolo milamima izany. Nampatanjaka ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana zany teo anelanelany 2:10 ka hatramin'ny 4:10 satria dia misy lalàna marobe napetraka tamin'izany fotoana andro zany hiantoka ny endriky ny famatsim-bola, ary efa nieritreretina fa isy ireo mpampiasa vola marobe zay hampiasa vola eto Madagasikara, satria firenena manana endrika azo trandrahana tsara i Madagasikara, ka ny lalàna no ahafahantsika mametraka ny paikady mampidi-bola ny volam-panjakana sy miaro ireo arena zay hiatsona ny mpamatsy vola amin'ny arena ambanin'ny tany, arena anatin'ny ranomasina sy arena eo ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny ala sy indrindrandrindra na ny abakabaka izany na amin'ny alalan'ireo famokarana ara-industrialy sy ny sisa zay vokarin'ireo fanjakana ny fandimby, indrindrandrindra teo anelanela hoy isika ny 2:10 sy ny 4:10. Hilaza santionan-dalàna zay napetraka ny filoha Marc Ravalomanana isika sy ny fanjakana tamin'izany fotoana andrany, ka anisany naporisika ireo mpandraraha sy ny mpampiasa vola ho avy aty Madagasikara, satria efa nanomboka niditra tao anatin'ilay toerana ara-dalàna ny fampiasam-bola i Madagasikara, satria nametsaka an'ireo pilian-dalàna samihafa mba ahafahana miaro ny fomba famatsim-bola sy ny mpamatsy vola ary ny firenena sy ny vahoaka ao anatin'izany firenena ray izany. Santionany amin'ny lalàna resahantsika ohatra ny loi 2004/030 sur la lutte contre la corruption tamin'ny 16 septembre 2004. Iny no intoy tamin'ny fananganana ny Bianco taty aoriana. Santionany lalàna koa ohatra ny loi 2004/020 sur le blanchiment, zay fatatsika fa tsy maintsy ny adivana ny fomba famatsim-bola amin'ny endriny rehetra teto ambonin'ny tany, ary niditra tamin'izany ady izany tsika ka nametraka n'ity lalàna resahana ity. Tahaka izany ihany koa ny nametrahantsika ny système national d'intégrité na ny CSI resahana teo, ny nametrahantsika ny service de renseignement financier tamin'andro Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny samy finina izany, ny chaîne pénale anti-corruption na ny CPAC na ny CEPAC zay lasa chaîne pénale économique et anti-corruption CPEAC araky ny circulaire interministériel ny 2 Jolay 2004 fa nivadika PAC zany taty aoriana. Tsy tanysaintsika ntsony ny fomba fampiasam-bola sy ny fikirakirana ny volam-panjakana mba ho irindra araky ny lalàna, na ny fampidirana na ny famoahana na ny fomba fikirakirana izany sy ny fomba fandrafetana an'izany ho tonga lalàna ampiasaina ao anatin'ny taona ray. Io lay resahana hoe loi de finance initiale, loi de finance rectificative, ka ny LOLF na ny loi organique sur les lois de finance tamin'ny 2004 no nanaovana izany. Lalàna zay resahantsika zany de hoe LOLF 2004/007. Io LOLF io no mandrindra ny fomba fiampiasana sy ny famolavolana ny loi de finance isa-taona isa-taona. Napetraka tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ty LOLF ty mba hijereny rehetra ny aminy hoe rehefa mandrafitra lalàna momba ny teti-bola de tahaka izao ny paikady manomboka eny amin'ny anteny meram-pirenena sy ny fomba ampiasaina izany, mba tsy handeha kabraraka ny volam-panjakana ary mba hiditra amin'ny tokony hidirany ara-dalàna. Fa efa niomana ny hidiran'ireo mpandraraha vaventy teto Madagasikara isika, ka tsy ho nofinofy intsony ny hoe resaka pétrole, resaka renan-kibon'ny tany vaventy hoe resaka fitrandrahana an'ireo arena maro samihafa sy ny famoronana asa na ny zone France na ny tanora omena asa dia nandamy malalàna mikasika an'izany ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny loi 2004/003 tamin'ny 4 Jona 2020 dia nametraka tsara ny libéralisation du secteur pétrolier. Ny loi 2007/037 koa ohatra tamin'ny 4 Janoary 2020 dia nametraka tsara ny zone et entreprise France à Madagasikara. Io hitantsika miroborobo io
mbola anatin'ny fanatsarana sy fametrahana n'izay environnement des affaires ila am'izay ihany ny nametrahana ny loi 2005/020 tamin'ny 7 oktobra 2015 momba ny fifaninanana na hoe miantoka ny fanalalahana sy ny fifaninanana satria efa nanomboka niditra atao anatin'izany libéralisation izany isika. Ary rehefa miditra ao anatin'ny libéralisation ny mondialisation de misy drafitra lehibe hiombonany eto ambonin'ny tany amin'ny fahafahana misehatra ao an-tsena ka anaiky ny endriky ny tolotra sy ny tinady sy ny endriky ny fahalalahana sy ny fifaninanana. Nametraka izany Madagasikara satria tsy maintsy betsaka no ampiasa vola ary hiazakazaka eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2012 no nametrahana izany. Ka rehefa mandinika an'izany rehetrarehetra izany de tsy maintsy apetraka mazava tsara ny lalàna momba ny asa. Amin'ny alalan'ny politika am-pirenena momba ny asa satria miteraka asa avokoa ireo rehetrarehetra ireo. De napetraka izany tamin'ny volana Mai 2012 ny politique nationale de l'emploi mba hiarovana ny fomba fampananana asa sy ny fisiana asa sy ny asa am'ireo sehatr'asa rehetrarehetra zay hiforona na efa niforona fa mila arovana ny mpiasa eto Madagasikara. Satria raha tsy matanjaka ny mpiasa tsy afaka hamokatra ny firenena iray. Ary raha tsy matanjaka ihany koa ny mpiasa tsy afaka hampiroborobo ny tontolo ara-toe-karena ny firenena iray. Dia tsy maintsy narovana ny mpiasa amin'ny alalan'ny politique nationale de l'emploi. De misy sapan-draharaha marobe sy ambaratongam-pahefana nomena andraikitra hijery manokana ho an'ny fiarovana izany asa izany. Taty amin'ny taona 2012 ihany araky ny lalàna 2005/019 dia napetraka ihany koa ny statut des terres. Zany hoe miresaka indrindra ny momba ny manodidina ny tany. Ao anatin'izany ny domaine de l'État, ny collectivité décentralisée, ny tanin'olon-tsotra sy ireo tany zay heverina fa afaka anaovana asa manokana zay mety manana fiankinany amin'ny fanjakana. Fiantsoana ny mpamatsy vola ho avy sy hampiasa vola ary hampiasa an'ireo malagasy ao anatin'ny tany zany rehetrarehetra izany ka tsy maintsy arovana ny fahamesam-bola, arovana ny orinasa, arovana ny mpiasa fa tsy maintsy arovana ihany koa ireo tany rehetrarehetra zay hanaovana ny foto-drafitr'asa hiasany eto Madagasikara. De napetraka izay principe régissant les statuts des terres izay. Torak'izany ihany koa tamin'ny taona 2015 ny loi 2005/016 tamin'ny 6 septambra 2015 zay mikasika indrindra ny activité ary ny contrôle des institutions de microfinance. Fatatsika tsara fa betsaka ny fampindramam-bola madinika ary nampiroborobo ny teny amin'ny sehatra ambany volo rehetrarehetra teny de napetraka ny lalàna hiaro an'izany ary natao ny fomba rehetrarehetra ahafahana mijery an'ireny institution na microfinance ireny mba hifanantona eny avaoka kanefa tsy maintsy narovana araky ny lalàna ny fomba fiasa ao anatin'izany. Eo ihany koa ny loi 2006/008 mikasika indrindra satria rehefa miresaka famatsim-bola isika, rehefa miresaka orinasa vaventy isika ary miresaka fampiasam-bola isika sy olona mivezivezy de tsy maintsy misy ny code d'échange. Ny fikirakirana ny vola vahiny no tiantsika resahana amin'izany. Napetraka andriamatoa Marc Ravalomanana izany ny taona 2014 mba hisian'ny fifanakalozana ara-bola mazava tsara ary mba azona antoka ny fahampodiana ny vola vahiny ho tonga eto Madagasikara. Io le rapatriement des devises manahirana ny rehetra. Ary ny taona 17 tamin'ny alalan'ny loi 2007/036 tamin'ny 14 janoary 20 de napetraka tsara ho moritra ny mahakasika ny famatsim-bola eto Madagasikara sur les investissements à Madagascar. Zany io lalàna resahantsika io. Dikan'izay niazakazaka mpamatsy vola teto Madagasikara ary nanana fahatokisa-tena hampiasa vola satria ny lalàna rehetra hiarovana azy dia saika efa mipetrapetraka sy napetraka avokoa. Ka tsy heverina fa plaque tournante fanaovana blanchiment d'argent Madagasikara na ihany koa toerana zay anjakan'ny kolikoly fefa napetrapetraka tamin'ny vanim-potoana daholo zany mba ahafahana mametraka
fampandrosoana milamina ka iazakazaka eto ny mpamatsy vola ary atokisa ny mpamatsy vola zany indrindra raha teo tsy sarotra tradavina rehefa mijery ny mombamomba n'ilay firenena iray ao anatin'ny doing business reny manko no marika anankiray ahafantarana fa tsara ny fampiasam-bola ka nanomboka taty amin'ny taona 4 voaka tao anatin'ny krizin'ny 2 Madagasikara de efa nahazo antoka ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola fa azo amatsim-bola Madagasikara ary ny azakazaka niaro ireo rehetrarehetra ireo tao anatin'izay fampiasana ny lalàna izay satria raha goragory raha tsy matanjaka ny lalàna sarotra no ampiasam-bola amina firenena iray ka raha mijery isika ny amin'ny hoe misy vola maloto, misy famotsim-bola, misy orinasa novana fanadiadiana, misy orinasa tsy tamany eto Madagasikara tahaka ny galana, ny adevitra momba ny QMM, ny Ambatovy sy ny sisa dia tsy manome antoka azy ireo intsony, tsy maharo azy ireo intsony ny fanjakana satria fanjakana malemy goragora tsy mahavita mamorona sy mampiatra lalàna mba hahafahana mife ny fomba famatsim-bola amina firenena anankiray. Tsy gaga sika raha ohatra ka tsy miazakazaka eto Madagasikara ny mpamatsy vola na ireo mpampiasa vola satria ny antony dia any amin'ny firenena farany rambony Madagasikara ary ny drafitra rehetrarehetra natao iarovana ny fomba famatsim-bola dia tsy manome antoka azy ireo ho aty Madagasikara. Hafa ny taloha hafa ny ankehitriny mila iverenana zany ary mila apetraka ho matotra tsara satria rehefa mipetraka ho matotra tsara de hitondra fampandrosoana ary tsy misy vola verivery izany fa miditra amin'ny fomba ara-dalàna ary ahafahana manao fampandrosoana zany zava-misy zany malaza misaotra nanaraka ny fandalinana tamin'ity alina ity topilasy tompoko vavy.